délégation naneraka tamiko dia nandeha taty amin'ny faritra Tsimondrefana miaraka tamin'ny autorité locale nanafaratra tany zay tany amin'ny district trany amin'ny district ny Manja tany Marerano tany Bearona dia androany izahay hitanareo eto fa eto Toliara nanao ny fanokafana an'ity agence poste malagasy eto Toliara tampon-tanàna ity satria taona vitsivitsy no nanaovana ny fanamboarana dia efa vita soa tsara ny fanamboarana ny fanavozana ny agence poste malagasy eto Toliara dia izay no atongatsika eto satria fantatritsika fa ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia rehefa tofoloan'ny Republika Andrazoeta dia nametraka ny veninany faraka ambin'ny folo amin'ny fanavozana ny fitantanana ny toeram-panjakana. Akoatra ny fananganana sy fanatsarana ireo fodrafitrasa dia betsaka ihany koa ireo fanavozana amin'ireo tolotra omeny postra malagasy ny mpanjifa. Ao anatin'ny fanavozana ny postra malagasy nisy fodrafitrasa maromaro napetraka. Ao anatin'izany ohatra ny fametahana smart village. Fa smart village io zany dia any amin'ny toerana lavitra andrina maro izy ny eto amin'ny faritra Tsimondrefana. Eto kosa tsika dia hitanareo eto ngamany ny agence poste malagasy vaovao. Izany dia ny fampiasana ny tolotra vaovao ny karatra hipoketra na carte bancaire moa izy io fa atsika mampiasa ny service bancaire satria ao anatin'ny hoe inclusion financière sika zao hitatsika fa izany ny karatra zany no ampiasaina amin'ny fandoavana ny matsim-pianarana ka izany karatra zany koa ny ampiasaina amin'ny fandoavana ny karamany maître Fram ny mpiasam-panjakana ray manontolo misitraka an'izany ihany koa fa ity moa zany amin'ny postre malagasy dia fanokafana ny agence amin'ny endriny vaovao sy fampiasana ny carte hipoketraka ny olona rehetra ny daholo be dia afaka manjifa an'izay karatra hipoketraka. Fankasitrahana tanteraka no atolotry ny vahoaka ny faritra Tsimondrefana ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao ezaka lehibe izao. Fankasitrahana sy fisaorana no entinay ato amin'ny faritra Tsimondrefana ny fitondram-panjakana izay tarify filoam-pirenena Andrajoelina satria be dia be ary maro tokoa ny raha vita raha ato amin'ny faritra Tsimondrefana manokana no izay resaka. Eto zay monsieur le ministre dia makasitraka koa ny zava-bita ny ministre ny poste sy ny fandraisan-davitra tena voasambany misy zao na anakory aloha raha resazy dia zao raha voasambany misy ary toerana tenenitsika zao dia toerana lavitra andrina daholo ary eto zany dia fisaorana tolotra izany satria moramora ho an'ireo toerana voalaza tetry ambony ao ny fandray amin'izao fotoana zao